Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Misaotranao Jesosy tonga amin'izao andro anio zao afaka miresaka sy mitafa aminao. Ialako tsiny Jesosy raha ohatra ka tsy de mahay mivavaka satria tsy de havanana amin'ity zavatra ity, tsy de mpanao amin'ity zavatra ity, fa noho ny fahoriana be loatra mahazo anay malagasy dia nalapanahy iresaka aminao androany Jesosy ka azo menatsiny amin'ny fahakeleko. Misy ny favahana faobe zay miezinezina ataon'ny malagasy amin'izao fotoan'izao Jesosy. Ny zavatra tsapako Jesosy mahatonga tsy mivavaka andritry ny 80 taona isa-taona de misy vavahana foana ho an'ny tanindrazana. Nefa tsisy vokany zany Jesosy haketo, tsisy vokany mihitsy ohatran'ny menaka na osibody Jesosy, ka matoy ianao tsy mamaly ireny fivavahana ekumenika ara-pinoana makatsy makaroa reny Jesosy, dia misy antony mahatona tsy mamaly satria ny zavatra tsapatra eto firy ny fivavahana natao isaky ny fety-pirenena fa de vomaika manengany foana malagasy Jesosy. Ka noho izany indrindra nahatonga androany iresaka aminao Jesosy. Matoa anao tsy mamaly reny vavaka reny de fantatrao zany fa tsisy lavanazy le fivavahana Jesosy. Le fivavahana ho an'ny tanindrazana, le tanindrazana manengany isanandro nefa de fivavahana mameno trano, mameno akatsy makarao. Ka fantatro Jesosy fa tsy sitrakao reny fivavahana reny. Zavatra hafa mety andrasanao amin'ny malagasy fa tsy reny. Matoa anao tsy namary, matoa anao tsy nanao nininna Jesosy, matoa anao tsy nanao nininna mihitsy hatramin'izao Jesosy fivavahana isa-taona dia misy antony zay Jesosy. Misy antony. Ka ny tena marina Jesosy io fivavahana io de fanafenana ny zavatra tsy mety, fanafenana zavatra tsy manjary ataon'ny fitondrana. Satria raha nakasitrahanao io Jesosy de niroborobo be malagasy satria malagasy tena mivavaka indrindra amin'izao fotoana izao. Ka noho izany rehefa ataon'ny fitondrana fitaovana io fivavahana io mameno mamasina io de mangataka aminao Jesosy, mivavaka aminao, mitalao aminao, mibebaka aminao faizo ireo mpitondra manao ny fivavahana kristianina, manao ny fivavahana Jesosy ireo ho fitaovana politika. Entina andreberebena le malagasy madinika fa diranofana tsy mihinan-kanina. Tsy mihinan-kanina amin'ny malagasy Jesosy. Fa 320 amin'ny 100 amin'ny firenena 420 amin'ny 100 amin'ny anohanana eran-tany Madagasikara Jesosy. Nefa fivavahana io ampiasana. Ka entina anodikodinana ny saim-bahoaka fiderana atsapanay evangelika makatsy makaro Jesosy ao mamasinao io, ka mangataka aminao faizo reo olona manao fivavahana ho fitaovana politika reo, faizo reo olona mamitaka vahoaka reo Jesosy, faizo amin'ny tena mafy indrindra, faizo miaraka aminy koa ireo mpitondra fivavahana manaiky sy miaraka petsapetsa amin'ny fitondrana, mamadika alohan'ny gasy, manodikodina ny say malagasy amin'io zavatra tsisy lavanazy io. Ohatrina moa Jesosy nilany amin'ireo artista feno mamasin'ireo amin'izao fotoana izao, ohatrinona manafatra mpanao evangelika avy ety ivelany. Ka tsy leo ve Jesosy, ianao raha nanao concert ianao Jesosy de tonga de nizara azandrano roa, mofo 5 sy azandrano roa, zay ny nataonao Jesosy taminao concert. Ary Jesosy ianao tsy niteny mihitsy hoe manaova concert, raha misy fijerana tsy niteny an'izany mihitsy ianao Jesosy. Tena suran'izany mba nijery baiboly ana Jesosy fa tsy niteny an'izany ianao hoe manaova concert, manao guichet fermé hatrany à France, hatrany à Paris, hatrany à Cabonet, feno daholo ny concert rehetrarehetra. De le vola ata-posin'ny malagasy madinika efa vadirana tsisy hoana Jesosy no lany amin'ny concertany i Joseph Dafy, lany amin'ny concertany Ridra Rabe, lany amin'ny concertany Andriamamonjy, lany amin'ny concert lany tsy haiko tsona iza daholo. Ka mangataka aminao Jesosy, mifona aminao no ny akeliko faizo ireo mpitondra fanjakana manao fitaovana fivavahana. Faizo koa ireo mpitondra fivavahana mitarika ny olona sy manao
miaraka mpanao politika manodikodina ny saim-bahoaka faizo reo satria tsy zay ny fampianarana nomenao tsy zay faizo daholo koa ireo artiste manangom-bola amy resaky fivavahana irija rasonray be voalohany am'izany faizo Jesosy tonga avy tia Suisse izy makany Madagasikara idera nefany le firenena mananganiny any mizatra tsy mety zany eo mizatra ovana zany eo ery Joseph Taf tsiko iza to olo reo artiste rehetra reo ataony andro rajoelona fitaovana ataony andro rajoelona tsy fitaovana ampalasa azy ataony andro rajoelona fitaovana anodikodinina saim-bahoaka fa raha ivavaka de fa nazava ny tenao Jesosy any amy loha mangina mivavaka enao rery sy le olona no miresaka any amy loha mangina zay zavatra fampianarany menao enao tsy miteny mitsy Jesosy hoe manaova voka-dehibe satria ny voka-dehibe de enao ihany nandrava ny voka-dehibe nataony inona moa zany fariseo sy mpisorona be ary le vita teo amy tempolinao hoe tsy fanaovana fivarotana tsy fanaovana inona moa zany commerce amy tempolin'ny Andriamanitra enao tezitra mafina Jesosy tam'izany fotoana zany akehitriny de misy ny voka-dehibe misy ny zanakam-pelezana misy fanasana pastera mivady misy ny tsy haiko rakim-pisaorana trano vatom-piangonana tsisy tsy atao daholo satria enao tsy niteny zany Jesosy tena tsy niteny zany mihitsy anao fa aminao de mivavaka anao ary enao rery makany inona moa zany tendrombohitry Sinay enao rery any an'hevitra mandeha mivavaka miresaka amin'Andriamanitra zay fampianarana ataonao fa tsy niteny misy anao hoe ndala mameno fiangonana tsy niteny zany anao Jesosy raha tsy diso fa raha diso de inona moa zany ireo ihany ny afaka mpianatra ka mangataka Jesosy aiza moa ny fahaleovan-tena malagasy am'izao fotoana zao ho ankalazaina ny fivavahana inona ino zany ny fahaleovan-tena malagasy ny mpitondra anay am'izao fotoana zao Jesosy de mbola vazaha frantsay ny mpitondra anay efatra enimpolo taona lazana fa nahazo fahaleovan-tena vazaha frantsay no mameno ny kabinina teleférika nefa ny voaka malagasy tsy mihinan-kanina ka tsisy fahaleovan-tena eo raha mbola vazaha no mitondra tsisy fahaleovan-tena eo raha ny vazaha no mibaiko ny miaramila rehetrrehetra zay le izy ka atao le fivavahana hoentina ny fahaleovan-tena inona Jesosy ka raha misy marina Jesosy na eo marina ianao raha miainao anay anao Jesosy faizo ireo mpitondra fivavahana rehetrrehetra reo miaraka tsy kombakomba amin'ny mpitondra faizo ireo mpitondra sy manodididina azy ireo Jesosy faizo ry Zarasondray be sy ry Joseph Taf sy ireo artiste rehetrrehetra reo manaiky manao fitaovana le fivavahana izay no fivavahana ataoko androany Jesosy eno ny fivavahako amin'ny aran'Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen.